Faly miarabanao namana mpitarika. Velona Jesosy. Velona Jesosy. Ary satria velona izy, dia misy zavatra efatra izay tokony ho tsarovatsika izay mpitarika. Ny voalohany, velona Jesosy, tsy ho irery-tsony ianao. Velona Jesosy, tsy ho irery-tsony ianao. Hoy izy ao amin'ny Jaona 4:40, ny 5:7 hoe tsy hamela anareo kamboty aho. Toy izany eo amin'ny 5:7 hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony zao tontolo zao. Fa ianareo no hahita satria velona. Ry namako mpitarika fony tety ambonin'ny tany Jesosy dia voafetra ihany ny olona afaka niaraka taminy sy nahita azy isan'andro. Tao izy 240 mirahalahy, tao reo 700, tao reo 500, tao reo 3,000, farafabetsany 10,000 no nahita azy isan'andro. Fa izao ny fampanantenana nataon'i Jesosy hoe rehefa hitsangako velona kosa izy dia ahita azy mandrakariva isika. Hoy izy eo amin'ny Matthieu 7:20 hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Le hoe momba anareo mandrakariva tsy vitany hoe miaraka amintsika fotsiny izy, fa tena hoe manampy antsika izy, miaro antsika izy, mikarakara antsika izy. Ry namako mpitarika, satria velona Jesosy dia tsy ho irery-tsony ianao, tsy ho kamboty-tsony ianao. Ianao tsy hiatrika irery intsony ireo olana samihafa, ireo andram-piainana samihafa, ireo sedram-piainana samihafa, ary tsy anao ny asa fanompoana irery ianao, fa miaraka aminao, momba anao Jesosy Kristy isan'andro isan'andro. Noho izany, satria velona Jesosy, voalohany, tsy irery-tsony ianao. Ny faharoa, satria velona Jesosy dia tsy hanan-java-mahaory ianao. Satria velona Jesosy dia tsy hanan-java-mahaory ianao. Hoy izy ao amin'ny Jaona 4:40 ty ihany 7:20 hoe fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeno zao tontolo zao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ry namako mpitarika, satria velona Jesosy dia tsy hanan-java-mahaory ianao, fiadanana nomeny ianao. Ary zany no efa nampanantenainy tao amin'ny lay toriteny tao tendrombohitra ao Matthieu 4:1, raha ny toriteny izy hoe tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Zao tontolo zao ve ozy, zao tontolo zao dia manà ny amin'ny hoanina, ny amin'ny tafiana, ny amin'izay fiainana isan'andro isan'andro. Fa ianao kosa ozy ka hatsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ianareo amin'ny zavatra rehetra. Fampanantenana nataon'i Jesosy izay tanteraka tao aoriany nitsanganany tamin'ny maty zany, ry namako mpitarika. Rehefa nitsangana amin'ny maty Jesosy Kristy dia izao no izy manome fiadanana izy, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Noho izany tsy mila manahiny amin'ny zavatra izay ilayntsika tahaka an'izao tontolo zao intsony isika. Fa izay hoaninao ve, izay ho tafianao ve, ny momba ny fiainanao manontolo ve, omeny ianao mihoatra noho izany raha mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinana ianao. Ny vokatry ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty ho antsika izay mpanaradia azy dia izao hoe rehefa mikatsaka ny fahamarinana ianao, rehefa mitarika araka ny fahamarinana ianao, dia izao omeny ianao izany rehetrarehetra izay katsahan jentilisa fatratra izany. Voalohany zany, satria velona Jesosy, tsy ho irery-tsony ianao. Satria velona Jesosy, tsy hanan-java-mahaory ianao. Ary ny fahatelo dia izao, satria velona Jesosy dia misy antony ny fiainanao. Satria velona Jesosy dia misy antony ny fiainanao. Amin'ity Jaona 4:20 ty ihany, amin'ny 2:12 dia izao no lazainy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Eny, anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho makany amin'ray. Fampanantenana nataon'i Jesosy dia izao, rehefa mitsangako velona izy dia anao asa lehibe no nataon'i Jesosy. Tsika betsaka ny asa izay nataon'i Jesosy fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Fa ny antom-pisy antsika rehefa mitsangana Jesosy dia ny manohy ireny asa izay nataon'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ireny. Hoy izy hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao, ianareo no fanahy ny tany. Ry namako mpitarika, raha samy manohy ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy avy isika dia manjary misy antony ny fiainantsika, dia ny anova izao tontolo zao, ny anome tsiro izao tontolo zao, ny anome fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Raha miaraka samy manao izany isika rehetra dia hanao asa lehibe no Jesosy Kristy tokoa isika any amin'izay toerana rehetra misy antsika any. Ka ny voalohany dia hoe satria velona Jesosy, tsy ho irery-tsony ianao. Satria velona Jesosy, faharoa dia tsy hanan-java-mahaory ianao. Fa ny fahatelo, satria velona Jesosy dia manjary misy antony ny fiainanao, dia ny hitondra fahazavana, ny hitondra tsiro, ny anova an'izao tontolo zao any amin'izay faritra rehetra misy antsika tsirairay avy any. Ny fahatelo izao hoe satria velona Jesosy dia manjary misy tambiny ny fiainanao. Satria velona Jesosy dia manjary misy tambiny ny fiainanao. Hoy izy ao amin'ny ty Jaona 4:20 ty ihany, ny 7 hoe ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ry namako mpitarika, satria velona Jesosy dia hisy tambiny ny fiainanao, andova fiainana mandrakizay ianao. Fa saingy izao tsy maintsy miara-maty amin'i Jesosy aloha isika. Rehefa miara-maty amintsika, miara-miaratra amintsika, dia hiara-mandova aminy koa isika. Matetika moa ny fandehan'ny fiainana dia zao hoe rehefa maty ny ray aman-dreninao na ireo olona izay akaiky ianao, izay ianao vao afaka mandova.
fa ny antsika ndray kosa tsy zany rehefa maty jesosy ka nitsangana tamin'ny maty izy dia manokatra hoy izy hoe hiverina aho handray anareo handova ny fiainana mandrakizay. Namako mpitarika ny antso zay ataoko anao androany zany de zao hoe ombo eo amin'ny hazo fijaliana aloha oka ho hiara-maty amin'ny Jesosy aloha ianao, hiara-maty amin'ny Jesosy reo fahotana zay miafina amin'ny fiainanao na reo fahotana zay efa hitan'ny olona miariary amin'ny fiainanao, rehefa ombonao amin'ny hazo fijaliana ty fiainanao tia dia anjary andray fiainana vaovao amin'ny Kristy anao araka ny tenin'ny Paoly tsy izaho tsony ny velona fa Kristy no velona ataonao. Raha misy olo amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireny. Namako mpitarika ny antso ho anao satria velona Jesosy de zao hoe aoka ho hiara-maty aminy aloha ianao, aoka ho hiara ho voaombo amin'ny hazo fijaliana, inonao ekenao ny fahotanao de entinao amin'ny hazo fijaliana, ombonao amin'ny hazo fijaliana mba handraisanao le fiainam-baovao amin'ny Kristy ka tonga anao handova ny fiainana mandrakizay. Satria velona Jesosy voalohany tsy irery ianao, satria velona Jesosy faharoa tsy oron-javatsoa ianao, satria velona Jesosy fahatelo misy antony ny fiainanao, satria velona Jesosy faefatra hisy tambiny ny fiainanao. De ny fiainana mandrakizay izay efa niekeny Jesosy omena ho antsika tsirairay avy.